Mitazona ny hafanany masoandro ary mampiakatra ny hafanany tany izay ahafahantsika sy ny zava-manan'aina rehetra miaina sy mivelona tsaratsara kokoa. Ny biby sy ny zava-maniry koa zava-manan'aina. Indrisy anefa fa noho ny asa ataontsika olombelona dia nitombo be ny entina mpangeja hafanana na ny gaz à effet de serre miakatra eny amin'ny habaka. Ohatra hoe dioxyde de carbone izay azo avy amin'ny fantohana ala, fampiasana charbon, setroka avoakan'ny fiara sy ny orinasa maro be ireny. Ireny entina mpangeja hafanana ireny no mampiakatra ny hafanan'ny habaka dia rehefa be mafana izy dia be mafana koa ny tany satria ny tany voasarona ao anatiny ao. Rehefa mihamafana nefa ny tany dia lasa mikorotana ny toetry ny andro sy ny toetr'andro. Lasa misy haintany be, tondra-drano be, rivo-doza be. Zava-doza. Rehefa maharitra mampolo-taona ny fikorotanana io dia izay natao hoe hiova ny toetr'andro na ihany koa changement climatique. Ka noho izany arany dia mila miatrika isika ary manao ezaka mba hampalefaka kokoa ny voka-dratsy ny fiovan'ny toetr'andro eo amin'ny lafin'ny toe-karena, sosialy ary tontolo iainana.